Fa miarabantsika mpanaraka sy tapaka ny onjam-pefen'ny Merina marify raiky amin'izato teboka enina. Voalohanteny amin'izao taom-baovao izao dia mirary antsika rehetra andeha taona finaritra, feno fitahiana ary indrindra feno fahombiazana. Manasa antsika ihany koa anaraka ity fandaharana ity izay mitondra ny lohateny hoe Tsitika eto Merina. Araka izany anaran'izany moa dia miompana indrindra amin'ny fampahafantarana ireo toerana malaza sy toerana manan-tantara eto amin'ny faritra Merina no vaindrindra atao anatin'ny fandaharana. Dia araka ny efa fantatry ny be sy ny maro ihany koa dia ny sehatry ny fizahantany no anisan'ny singa iray mitondra fivoarana be indrindra eo amin'ny firenena iray. Noho izany dia nomena vahana kokoa ny fampivoarana azy mihoatra ny hafa. Raha isika eto Madagasikara fotsiny izao dia manan-karena zavatra maro samihafa azo ampiratiana entina hampandroso azy isika. Ny tena malaza moa nefa dia ny velaran-dranomasina midadasika sy ireo karazana babakoto maro samihafa. Nefa ny tena marina dia maro ihany koa ireo zavatra hafa azo tsidihana sy fantarina eto Madagasikara fa indrindra eto amin'ny faritra Analamanga. Nga eto Antananarivo ny mpizahatany iray dia maro ny zavatra azo aroso azy. Anisan'izany izao ny fanazavana ireo karazana anara-tanàna misy eto amintsika. Tsy napetapetaka fotsiny izy ireny fa misy tantara miafina avokoa ao ambadiky ny famoroana ireny anarana ireny. Raha ny androany manokana aloha dia tanàna iray izay fatra-pahalala no entiko aminao ny tantarany. Eny tsara nge? Hainao ve inona nahatonga ny anarana hoe Ambandia? Raha ny araka ny tantara dia ny mpanjaka Andrinapony Merina no nanaisitra azy tamin'io anarana fiantso iray io. Satria tamin'ny vanim-taona fahampanjaka dia niseho tamin'ny endriny telo ny fisehon'ny tanàna na ihany koa ny endriky ny tanàna. Dia tamin'izany nisy ny natao hoe tanàna avo, nisy ihany koa ny tanàna iva ary nisy ny tanàna teo anelanelana izay vao narenina taty afara ary taty aoriana moa dia nirafetina ho teny iray ilay izy ka natao hoe Antaninarenina. Dia mino fa tsy viana amintsika izany tanàna izany fa efa fandalovantsika isan'andro. Manaraka izany raha hiverina amin'ilay tantarana Ambandia teo isika dia tanàna iray izy io andalovana rehefa hiakatra eny amin'ny tanàna avo. Misy tohatra iray lavareny be izay hiakarana dia izay vao tonga any amin'ny tanàna avo na ihany koa ny fitoeran'ny mpanjaka eny amin'ny rovo. Dia rehefa midina ihany koa dia torak'izay tsy maintsy mandalo an'izay tohatra izay vao taverina ety amin'ny tanàna iva. Dia raha araka ny firesaky ny olona tamin'izany moa dia rehefa manoro ny vahiny izy ny lalana iverenana midina rehefa avy eny amin'ny rovo dia hoy izy ireo hoe eo no farana andia eo ambany eo. Izany hoe eo amin'ny faran'ilay tohatra izany no farana andia rehefa avy eny amin'ny rovo. Narafitra ho teny iray izy io dia natao hoe Ambandia satria eo amin'ny farany Antanatohatra io no farana andia ilay mpivahiny avy eny amin'ny rovo. Fa ity koa misy teny iray izay tena mampalaza io tanàna io. Fomba fitenenana izy ity izay manao hoe midoboka mafy ohatry ny besin'ny Ambandia hony. Fa inona ary no nahatonga izany? Mihira ve izany ilay tanàna? Tsia, fa kosa nalaza ho mpihira avokoa ny mponina natao fahiny satria raha niaraka ny tantara jerena dia tao no nisy nitarika Tsiaronday izay mpihira tamin'izany fotoana izany. Izy ireo no karazana atoko-pihira mampifaly ny mpanjaka rehefa misy lanonam-be. Dia sady nalaza ihany koa izy ireo fa nanana be sy matanjaka izay tena nankafizin'ny mpanjaka tamin'izany. Feo lehilahy avokoa moa no mitambatra mandrafitra izany tarika izany dia lehilahy iray atao hoe Imazoto no nitarika ny andiana mpihira tamin'izany sady mpamorokira azy ireo ihany koa. Ary farany raha niaraka ny tantara hatrany ny jerena dia teo ihany koa ny mpanjaka taloha Radama faharoa no tena nitapely ny mpamono azy ny ainy. Fa teny Ambomanga no fofona voalohany ny ainy fa mbola tsy maty tanteraka izy tamin'izay fa rehefa n'olona an'izay no entina eny manjaka miadana ny vata mangatsikany dia mbola natsiaro teny izy no tonga teo Ambandia. Dia mba hialana ny olana dia teo no nitapelyn'izy ireo tanteraka ny ainy mba tsy tantara ny amin'ny zavatra nahazo azy tamin'izay. Izay ary raha mahakasika ny tanàna Ambandia iny
mino zahay fa nahalalao zavatra maro zany tantara kely zany sady ihany koa nampitombo ny fahalalana ankapobeny izay efa nanananao handray. Dia manome fotoananao indray amin'ny manaraka manao veloma mandrapitafa tompo.